teny andininy voalohany sy faharoa amin'izany Isaia toko faefatra amby dimampolo zany. Ny loha-hevitra ao amin'ny baibolitsika dia milaza ny hoe ny hanitarana ny fiangonana. Miobiry momba ianao izay tsy niteraka, eny velomy miobika manandrata feo ianao izay tsy mba nihetsy jaza. Fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro ny zanaky ny manambady hoy Jehova. Alalao ny toeran'lainao, arako enjanona ny ambaindainao, ka aza vela isiketo. Alavao ny kofeinao, ary ao reno mafy ny tsy madainao. Fizatsika amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Fa hitatra any amin'ny akavanana sy any amin'ny akavia ianao, ary ny taranakao azo ny jempilisy, ka dia simponina ny tanananao. Aza matao, fa tsy homenatra ianao, ary aza mangayay, fa tsy avela ho afabaraka ianao, fa ho adininao ny enatry ny fahatanoranao, ary tsy hotsahonao intsony ny tondromasonao fo ny mpitondra-tena. Fa ny mpanao anao ny vadinao, Jehova tompony maro no anarany, ary ny ray masony Israely ny mpanavitra anao, Andriamanitry ny tany rehetra no anarany. Mijanona kely eo tsika. Ity toko faefatra amby dimapolo amin'ny Isaia ity dia tafiditra ao ny atao hoe fizarana faharoa ny Isaia, na hoe Isaia faharoa. Izay soratana indrindra tamin'ny firenena tany am-pahavaboana. Ary ny zavatra tsikaritra voalohany ao dia izao: fahagagana no tonomy. Fa firenena mihevitra fa momba tsy miteraka no ilazany hoe hitombo amin'ny akavisy ny akavanana ianao, ary ny taranakao dia ho maro ka ahetika hatrany amin'ny tany ny Jeloisa. Ity momba, ity tsy miteraka ity, dia voalaza fa ny zanany mbola ho betsaka noho ny amin'ny vehivavy miteraka. Fa nahoana? Satria manana vady partikulier izy. Izy io vadiny eo, Jehova tompony maro. Io ny vadinao, ka dia miteraka be lehibe ianao. Cela relève du miracle. Et on en parlera à la fin. Mais il faut écouter ce texte, il faut lire ce texte, il faut prendre ce texte dans cette vision. C'est le Dieu du miracle qui veut œuvrer dans l'Église et qui donne à l'Église les directives. Misy baiko efatra ao amin'ny andininy faharoa eto amin'ity texte ity. Ny voalohany, alalao ny toeran'ny lainao, agrandis l'espace de ta tente. Dia hitatsika ao an-tsainao zany fa mbola tsy mipetraka akory lehilahy, voataniny eo fa kely, ka dia alalao hitao. Tapao dolo ny bozaka rehetra manodidina any, tapao ny hazo manakatsaka, ny volo manelingely, dia diovy, ary alamao tsara, dia ataovy mafy tsara totoy, ho mafy sy marina tsara ny toerana izay ametrahana ny lainao. Inona nevim-panahy zany? Nevim-panahy zany dia ny hoe aoka isika vonina ary manaiky ny andray ny asa lehibe ho manin'Andriamanitra. Dia ho indrindra ny mpanoratra ny Hébreu toko faharoa ambin'ny folo, aoka isika anaisona izay rehetra mitambesatra amintsika, tout ce qui nous pèse trop pour que nous ne puissions pas avancer comme il faut. Nous ne puissions pas avancer vite. Et sur dolodolo izay manakatsakana, izay mavesatra, le boulet eny amin'ny tongotra, eny amin'ny tanana eny esory. Ny ota izay malaky mahazo antsika, ary ao isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazana filokana
napetraka eo amin'oloantsika zao defy ka mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy ino ka dia alalao ny toerany ilainao zany meo possible oui raha mibanjana ny Kristy tompony finoana sy mpanefa ny promesse ka dia ataovy malamaka tsara misordoniny manelingely amboary ary motsy zany ny teny Isaia zay nampitondraina raha teo anjaony jany misy feony miantso mafy ny mefitra amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalakaleny ny loasary eto totofana ny tendrombotra sy ny avona eto ny meloka itsy ary ny lalana mitotoana ho amarinina ary ny nofo rehetra ahita ny famonjena io baiky voalohany mitory ainga hijery lavitra sy hijery lehibebe koa fa tsy baikina fotsiny mijerinao ambamaso ka dia mibaika mitombo miavao maso zany namara miteny ary zany miatsonatsika miteny Andriamanitra amin'ilay momba ho be dehibe ny zanakao fa ino tsara miteny alinoy miteny baiky voalohany alalao ny toerany ilainao baiky faharoa enjano tsara ny ambaindainao zany hoe le tapi le ambany fanambany amin'ny lay zany na mitante velavo tsara le lavitra esory ny ketriketriny taovy tsara pasoko enjano tsara mba tsy hita ny ketriketriny na ny foroporitra ny herim-panana iadio ary alao ny klemy sy ny fahalemena rehetra zay mety manembatsembana ny asan'Andriamanitra esory ny fisalasalana fa manotra ny finoana zany ary makatoky tsara ary ampetrao ny fanontaniana amin'iza ny metrahana ny fitokisanao en qui tu mets ta confiance, en qui tu prends l'assurance que ce qui a été annoncé et que ce qui a été commencé va aboutir jusqu'à la fin. Arzan, no marany Paul raha teo rehefa mitaiza ny fiangonana anana fanantenana izy mijery lavitra ary mahita sahady ny asan'Andriamanitra zay atao fa fanantenana no mijerantsika nefa ny fanantenana hita dia tsy mafanantenana intsony fa ahoana no anantenan'ny olona zay efa hitany ka ny olona manantena dia olona zay matoky miteny fampanantenana ary matoky ilay nampanantena ka dia hoy ihany Paul hifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mahareta amin'ny fivavahana enjano tsara ny ambaindainao miresaka olona tsotra mahitsy zany tsy molakolaka olona sincère olona azo itokisa zany hoe tsy olona miafinafy tsy olona metsara velatsy tsy olona mamitaka na olona mandaingy amin'ny tenany sy mandaingy amin'ny hafa fa olona tena mitaiza sy manamboatra ny defaony sy ny fisalasalana mametaka zany eo amin'ny tombo ary miasa zany mandeha matoky ary zay mibaika enjano tsara ny ambaindainao aza vela isy kelikely aza isina foropotra atao namaka tsara baiky fahatelo alavoniko fenao aoka ho hita tsara ny endriky ny fonenanao mba azahoy ny vahoaka betsaka amin'ny toetrao
matoky an'izany tsy hoe nare fotsiny naray zany an-tsainy fa miazona am'izany miazona zany amin'ny finoana hitatsika rehefa aveo moa définition le finoana hitatsika fa mibeleo fandraona fa ho indrindra ny tompo ao amin'ny Isaia toko fahinina am'roapolo ny saina tsy miovaova inébranlable dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy ala avao ny kofenao aza vela iketronao aza manao antandrevaka na antsiramo aoka matitra tsara manaova tsara zany fahamatorana izany zay le hevitry hoe manalava ny kofe matetika manko a iola io itanty io mety mijoro ao any izy fa tsy mienjana tsara dia izy fa migreba tsy azo mijorona kory ao anatiny ao sefotra ao ianao fa raha mienjana tsara izy afaka mandehandeha ao anatiny ary afaka mandray olona maro betsaka ka araka zany olona mahatandrina tsara manana rigueur zany no takin'ny tompo afaka andray le teny fikasana afaka hiasa ho amin'ny fanitarana miambaindray vaiko fahaefatra ao reno mafy ny tsy madainao pikemono hevitrio a miresaka finoana natao hoe finoana amin'ny baiboly dia fatokina nambarako tao amin'ny D9 fa tsy azo afangaro ny croyance sy ny foi. La croyance, c'est l'aboutissement de notre pensée, comment dire, de notre démarche pour comprendre les choses. Zay le croyance, manna croyance adorny. Fanete finoana, foi. Dia vokatry ny tenin'Andriamanitra. Fahatokina fa zay nambaran'Andriamanitra ny marina. Zay nambarana teo amin'ny Romana toko faharoapolo. Tandremo so manaraka amin'ny fanao zao tontolo zao amin'ny fisaina fa miovaha amin'ny fomba fisaina. Amantarana ny sitrapon'Andriamanitra dia tsara sady akasitrahana ny marina. Resantsika eto amin'ny tena rehefa mandray ny finoana ny olona tena mino dia mahay mamaly reto fanontaniany reto inona ny tsara dia zay araka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona no kasitrahana agréable dia zay araka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny marina dia araka zay lazay ny tenin'Andriamanitra. Zay fa raha ohatsy zay samy marina amin'ny alena samy manana ny marina ao anazy. Fa le fahamarinana zay le Efesianina teo mandrapahatonga antsika hitovy fandraisana ny teo fahamarinana hitovy amin'ny fahalalana ny Kristy. Ahoana ny itovizan'izany satria tokana ihany nambarana ny soratra masina ny Kristy. Fa ny mahafantatra ny Kristy mba zay tsika tamin'ny D9 dia samy mitanisany azy zany. Misy mpanao tantara anankiroa tamin'ny andron'i Jesosy nanoratra momban'i Jesosy ary nilaza zay mba fantany momban'i Jesosy fa tsy mitovy amin'izay zay ny filazoan-tsara. Tsy mitovy. Ndray tamin'ireny Romana Tasity ary ndray tamin'ireny Jiosy Flavius Joseph. Izy roa lahareo dia samy nanoratra fa tsy le Jesosy ny filazan-tsara fa le Jesosy ny filazan-tsara Matteo, Marka, Luka, Jaona, Jonas. Araka zany ny finoana dia mitaky amintsika fermeté, fahaiterana. Ka dia mila mitaiza tsara ny finiavana, ny tsy fiovana. Mila mitaizana satria zay ny hevitry ny finoana. Ny teny finoana dia avy amin'ny teny hébreu hoe aman. Ny heviny dia mafiorana tsara, entina tsara, solidité, fermeté. Avy amin'ny io ny nakana ny teny hoe amen. Qu'il soit
Zany hoe azo antoka tsy miova ary indrindraindrindra azo tokisa. Zany ny tenoa. Araka amin'io ihany nakana ny teny grika hoe pistis, zay nadika amin'ny teny latina fidei, ilazana fahatokina tanteraka, confiance totale. Ka ny olona manana an'izany dia manana finiavana tsy azo ozongozony mandeha ary tsisy afaka masaka. Mandeha ho fononao isika ka be lehibe manakatsakana antsika eo. Ny olona manakatsakana antsika, ny toe-javatra manakatsakana antsika, ny toe-trano manakatsakana antsika, ary ny toetratsika aza dia mety manakatsakana antsika. Fa izay miorina tsara tsy voasakany neninenina satria ferma amin'ny fanarahana sy ny fanompoana ny tompo. Ary zany ny baiko tezao tsara ny finiavana, tezao tsara ny tsy fitovovana, tezao tsara ny fikiriza, la ténacité, ary tezao tsara ny faharetana amin'ny asa, la persévérance, aller jusqu'au bout, fa tsy mijanona an-dalana. Reo ny baiko efatra. Ary reo rehetrareo dia fahagagana ataon'Andriamanitra. Fahagagana, tsy zavatra mandeha ho azy, tsy zavatra rationnel, tsy zavatra logika, tsy zavatra logika. Fa tanteran'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra mahagaga azy. Ary indrindraindrindra ny teny frantsay dia milaza azy hoe tout cela tient du miracle. Ary mihevitra hoe tenir du miracle, c'est participer de la nature d'un miracle. Dia ozy ny mandinika anankiray rehefa milaza amin'izany, rehefa mivavaka ianao izy dia tanterao no mivavaka ao. Ary rehefa mangataka ianao ka manantena dia ataovy ohatra nefa nahazo ianao. Ary zay lazay ny marika rahateo, marika faharoapolo efatra amby roapolo. Ninonina tonononareo amin'ny fivavahana sy angatanareo dia minofy efa nandray ianareo dia ho azonareo zany. Tianao zava-dehibe eo aminao angeny tompo, tianao zava-dehibe eo amintsika angeny tompo e. Fa vonona ve tsika? Vonona ve tsika iaina fahagagana? Vonona ve tsika andray anjara amin'ny zava-mahagaga tian'Andriamanitra? Vonona ve tsika? Vonona ve tsika fa izay nambaran'Andriamanitra dia tsy maintsy atao. Veriberina indroa amin'io zany. Tsy misy tsy tanteraka ny zavatra rehetra izay nambaran'Andriamanitra. Dia zany ny baiko. Commencez. Atomboina. Ataovy. Faites. Mandrosoa. Avance. Ary mandray sanjava. Participe. Dia hoy ny teny fampanantenana. Aza matahotra fa tsy homenatra ianao. Aza mangahy ahy fa tsy hovenao akabaraky ianao. Mandrosoa amin'ny fatokina. Fa raha misalasala ianao, raha miahana azy ianao, dia miletika. Si tu doutes, tu plonges. Zany ny ainan'ny Petera. Nandeha teny ambony rano Petera satria nahitan'i Jesosy nandeha teny ambony rano. Raha ianao ihany ary mba antsoy amba hoeny aminao hoe avio ny tompo. Dia nandeha izy, tsy niletika. Kanjo no nefa mijery ny rivotra izy sy nonjan-drano. Hoay! Zay fotsiny zay hoay zay dia niletika. Matoky. Matoky. Fa ilay Andriamanitra mahagaga. Zany angeny titra nentin'i Jesosy. Ny anarany atao hoe Andriamanitra mahagaga. Zany ilay Andriamanitra tonga eo antsika tamin'ny Krismasy. Ary zany no te hiaso amin'ny fiangonana. Manana projet Andriamanitra. Tiana apetraka amiko sy ianao. Tian'Andriamanitra hitarina ny ambaindain'ity fiangonana ity. Fanontaniana voninao amin'izany ve tsika? Voninao amin'izany ve ny foa mampanantsika? Sa handeha fotsiny amin'ny rationalité? Dia manao calcul. Manao calcul.
ivereny vakina ie le texte teo amin'ny teny frantsay ny andininy faharoa Ésaïe 54 en français. Agrandis l'espace de ta tente, tends l'étoile de tes demeures et ne calcule pas tes dépenses. Tsy zany namorona an'io ao amin'ny tenin'Andriamanitra io. Ne calcule pas tes dépenses. Izy amin'ny teny amin'izany ilay Andriamanitra mahagaga vadiny fiangonana. Raha jerenao zao le fiangonana momba. Raha jerenao zao le fiangonana toy le tsy miteraka. Raha jerenao zao le fiangonana mahandro. Raha jerenao zao le fiangonana kely. Hoy ny tompo hoe ilay tsy tohany vadinao ary miovonono ianao miteraka be dia be. Mino an'izany vetsika. Mino an'izany vetsika. Ka ireo rehetrareo fahagagana ataon'Andriamanitra. Ary dia mamarana azy tsika mamey amin'izay ireo slogan teny. Fiangonana mitombo, mivelatra ary miorona tsara, mamaraka tsara. Voalohany fiangonana mitombo. Laza fitombona ara-panahy io ateraky ny firaisana amin'Andriamanitra sy ny fanajana ny teny. Fitombona mijidina mosika, croissance verticale. Eo amin'ny azo fijaliana io laza ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Fiangonana mitombo dia fiangonana mitombo vokatry ny fitombon'ny tsirairay amin'ny fananana ilay essor na élan ao anaty ka mandeha amin'ny fahitsiana. Esorina dony ny kototony tapahana ny tazona ny bole zay manakatsakana antsika tsy anatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Tapahana daolo zay rehetra tsy hafahana mametraka ilay lafika toeran'ilay fa ny efa vonin'Andriamanitra. Efa voasoratra ny décret avy any ambony fa anjarako sy anjaranao anaiky mitombo. Ary izany nampianarin'ny Efesiana toko fahaefatra antsika fa isika tsirairay mitombo no antoka mampitombo ny fiangonana. Fa nofinofy utopie zany fiangonana mitombo zany nefa ny tena tsinona tsy te hetsika. Ny tsirairay avy eo amin'ny toerany manatanteraka ny anjarany araky ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy sy ny fanomezan'ny lanitra narotsany tompo ny fahasoavan'Andriamanitra taminy. Zany no miantoka ny fitombona ho an'ny rehetra ka ampitombony ny fiangonana amin'ny fitiavana misy. Resantsika rehefa ka ny fiangonana mitombo dia fiangonana manana olona zay manaiky ahitsin'Andriamanitra, amboarin'Andriamanitra, tefen'Andriamanitra ny fony, ny fisainany, ny fombany, ny fijery. Amboarin'Andriamanitra tefeny mba hanana ny fijerin'Andriamanitra. Tsy zay le mijerentsika androany tao amin'ny Genève miray fomba amin'Andriamanitra. Zany lazany Petera azy miray fomba amin'Andriamanitra. Ka ny fiangonana ny olona ao anatiny izay miray fomba amin'Andriamanitra dia mitombo amin'ny zavatra rehetra ho an'izay roa dia Kristy. Manampahatonga antsika mitovy revy amin'ny Kristy ny Efesiana. Koa mandeha amin'ny fahitsiana, manaiky amboarin'Andriamanitra, manaiky hotefeny ary manao ny zavatra rehetra amin'ny fahamendrena tsara. Manao ny zavatra rehetra entika tsara, miorina amin'ny finoana ary manao ny zavatra rehetra amin'ny fiankinana amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo izy na ny fikasana na ny fanaovana. Raha mikasa ianao azavay ny fanahy maso. Raha manao ianao atanjahan'Andriamanitra amin'ny saniny avana. Fiangonana mitombo. Ny fitombona eto zany dia laza croissance verticale.
tena zava-dehibe dia izay azo ijoroana tsara nylay rehefa miakatra tsara mitombo tsara ny fiangonana. Fa fiangonana koa mivelatra milaza fitomboana mitsika hoe marindrano na tsony hoe croissance horizontale. Milaza ny fitaran'ny asa zany, milaza ny fitomboana ny fifandraisam-pitiavana zany. Antsointsika amin'ny slogan 60e hoe firahalahiana kristiana. Rehefa manjaka ao anatin'ny olona ny fitiavan'i Kristy, io no manosika azy hanompo, fa tsy ny fitiavany na ny fitiavan-tenany. Na koa mety zavatra mety hoe io moteur manosika ny olona asa fiangonana. Ny voninahitra mampiseho hoe mamavidy ny mahely be dia be. Inona no manosika ny olona io? Raha sotra masina no antanina ny fitiavana ny Jesosy. Ka rehefa manjaka ao amin'ny olona ny fitiavan'i Kristy, manosika azy hanompo, mitatra ny ambaindain'ny fiangonana. Satria mitombo ny isan'ny olombelona, mitombo ny vahoakan'Andriamanitra, ary mitombo ny firaisana sy ny fiangonana eo amin'ny mpianakavy ny folo. Fa rehefa tsy zany, tonga dolidolo zao resaka mampizarazara rehetra zao. Ao anao lazay sotra masina, raha sitraky Jehovah ny alehan'ny olona, na ny fahavalony azy ampihavaniny aminy. Fa rehefa tsy sitraky Jehovah ny alehan'ny olona, na ny mpianakavy ao ary mifandritaka. Zany ny fahamarinan'ny soratra masina. Ary zany no taizanantsika indray mitondrana ny fiangonana zany fivelarana izany, iainana ny atao hoe firahalahiana kristiana. Mitombo amin'ny fitiavana, mitombo amin'ny finiavana iara-miasa, ka mitondra vokatra betsaka sady maro. Bakeo ny Jaona 2:10 mitarika antsika amin'izany. Mitondra vokatra betsaka sady marotra ny zavatra atao anaty fitiavana sy ny fifankatiavana. Zay. Ary ny fifankatiavana io manana regla zay tsy takatry ny olona. Manana regla. Resantsika ny Korintiana 2:4-5 tankeo. Tsy mora. Tsy mora. Motsy fahalemena ao aminareo va ozy izy. Ny anananareo ady amin'ny namanareo. Tsy alao ve maharitra ambakainy ianareo. Iza ny maharitra ao ambakainy zany kay. Tsy alao ve miharitra ny tsirarona ianareo. Samy filazantsara ny aby. Ahoana mafahana manao an'izany. Tsy afaka manao an'izany na tsy manana ny fitiavan'i Kristy. Fa ilay nanindrona azy teo amin'ny azo fijaliana aza nitsofony rano ny vavahana. Ahoana raha io mamelany eny. Nanana an'izany Stéphane, Etienne. Ka rehefa mitoramaty koa izy ahoana. Raha io aza atao hoe izao. Aza tsarainao amin'izao. Olona mamono anao ve ho teneninao an'izany. Satria nanay filazantsara izy. Ahoana ho ny filazantsara. Voasoratra hoe tiavany namanao. Tsy zay. Masolo maso, nifisolo nify. Za kosa milaza aminareo. Tiavany fahavalonareo. Ary mivavao an'izay manenjika anareo. Tsy mandeha ho azy zany. Ary ny teny frantsay madika azy tsara. Il ne s'agit pas de prier contre ceux qui vous persécutent, mais prier pour ceux qui vous persécutent. Tompo andro tsy fahasoavana. Tompo andro tsy fitahina izy. Olona manenjika, olona tsy tia, olona mankala. Zany mivavaka atao. Ahoana mafana manao zany. Raha tsy manana fanany impossible. Ary zany mitariana ny fiangonana. Satria isika rehetra samy hafa. Manana izay maha-izy azy ity. Manana antony maro samy hafa hiandanantsika ao anatin'ny fiangonana. Rehefa tsy ny fitiavan'i Kristy dia mora mipatitaka. Dia mipatitaka. Fiangonana mivelatra. Satria fiangonana anehoan'Andriamanitra ny hery sy ny fahizana. Farany fiangonana miorina tsara. Milaza ny fiorenana amin'ny finoana io ka nanana fahavitriana
zay ny slogantsika fiangonana mavitrika manana fahavokina sy fahareta rehefa manjaka amin'ny olona manosika azy anompo dia tombo amin'ny alalan'ny fatokina sy ny fekinana amin'Andriamanitra ny finoana anke tsy azo misy image zaho moa tsy mahita sary tsony ary tsy nanam-potoana novana sary fa io lay io zany io tente io dia mety tsofony rivotra dia manidina vita tsara mihitsy mahita zany nareo makany Decathlon mitsangana tsara zao le tente tonga ny rivotra manidina le tente iny ihany mijoro fa manidina tsy miorina tsara ale teo lalina tsara mikely miorina amin'ny finoana tsy azozongozolony zay raha teo dikany finoana aman fermeté solidité ka ny fatokina sy ny fikinana amin'Andriamanitra dia antoka hijorona tsara ka ahafahana miaraka ahafahana mandresy manoloana ny fakapanahy manoloana ny olana maro samihafa manoloana ny zavatra na ny olona na ny toejavatra izay mety hanakatsakana ny fahasona mety hanakatsakana ny fanompona mety hanakatsakana ny fijoroana vavolobe mety mitarika ny hemotra aza mandeha nefa tsy zany tsy zany fa ny tompo manana projet manana hevitra heverana antsika ny tompo manana hevitra heverana ny fiangonana ny tompo dia fiangonana mitombo fiangonana mivelatra ary fiangonana miolona tsara zao mila matoky azy tsika mila mianatra ho amintsika ary indrindra mila miolona tsara amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana sotranao zay tompony ny itenenanao aminay iray ary anomezanao anay lalako zorana anomezanao anay teny fikasana tsara tsisy tsara ohatry raha fa ny antany efitra no hanorenanao tany fambolena tsara hitombon'ny azo hitombon'ny zavatra rehetra maitso mavana ary feno fanantenana sy feno vokatra be ampianaro zay atoky anao amin'izany ino zany ary ampianaro zay anana fijery tsy fijeryn'ny tany fa ny fijeryn'ny lanitra misaotra anao zay fa tianao ty fiangonana tio fiangonana tombo mivelatra miorona tsara raha tsy avozo ny fanahinao ny fananay tsy mitanay zany miasa ary misaotra indray mitondra anay ho amin'ny vina vaovao mitondra anay ho amin'ny fanambo vaovao defi vaovao misaotra mitondra anay hidécouvrir zava-mahagaga avy aminao sokafo ny fonay afaka andray zany sokafo ny tananay afaka hiazonay zany ary sokafo ny fiangonana afaka hiaina sy ivelona zany mba voninahizonareo misaotra